zany amin'ny fametrahana fitoriana nataony CRN tenynivony Bianco iny fa nilaza kosa indray ifanja lalaina Lazarepika ambana ao anatiny UNDD fa na dia fanodimandry aza ny filoha teo aloha Zafy Albert dia tokony ahazo hatrany ny sata manokana ny filoham-pirenena teo aloha Thérèse Zafy. Tokony ahazo hatrany ny sata manokana ny filoham-pirenena teo aloha Thérèse Zafy izay vadina velany ny profesora Zafy Albert filoham-pirenena teo aloha tafiditra ao anatin'izay tombontsoa izay ny fahazahoana trano fonenana fiara mpiambana io namarany fanjalalaina Lazare mpiambana ao anatin'ny UNDD raha nanontaniana mikasika ny raharaha Villa Elisabeth ny tenany. Izaho manko no niandraikitra an'izay tamin'ny transition iny zany nandeha tamin'ny président Yandry Rajoelina zany zaho hoe ahoana hoa fa ny mba kely loatra hoa ny vetivety ancien président roa 750 000 FMG fotsiny tsy dia mendrika dia tamin'izay moa zany izy nampiantso ny président iohatra nampiaina amin'izao fotoana izao dia nanao décret zareo zany mba ahafahan'zareo manatsara ny avantage ny ancien président dia tonga teo moa président iohatra mampianina iny dia nampiamina le décret 20 fois plus amin'ilay zavatra misy amin'izao fotoana izao ary madame Zafy zany amin'izao fotoana izao dia mahazo tsara n'ilay avantage en tant qu'ancien président zay zany satria amin'ny entretien ny tomobile zany namezan'ny fanjakana. Taom-pifidianana ny 2024 toy ny hery politika samihafa eto amin'ny firenena miomana amin'ny siatrena ny fifidianana filoham-pirenena ihany koa ny antoko UNDD. Andriamatoa Maire Belgique dia efa nilaza fa izy candidat natolotra ny UNDD ary efa nazotrojany tamin'ny président Zafy ka zay zany dia mandeha amin'iny fa kosa hoe ny déclaration officielle ny parti no anazy iny mbola miandry kely. Manoloana ny feo miely fa misy ny fiadiana ho lohany eo anivon'ny ankolafy Zafy Albert dia nilaza ifanjalalaina Lazare fa tsisy ny ady eo amin'ny ankolafy fa antoko samihafa no mivondrana amin'ny ankolafy Zafy Albert. Ny antoko tsirairay dia samy manana ny paikady ara-politika samy mitazona ary samy malohana ny foto-kevitra napetraky ny profesora Zafy Albert ny mpikambana ao anatin'izany ny fampihavana pirenena mianga eny fotony.